mandrapatonga antsika ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana 2:7-10. Ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. fandaharana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa, ary iarahana amin'ny rala Rasolonjatovo Célestin. Dia amin'ny fifaliana trano tokoa no andraisana anao izay manaraka an'izao fandaharana natokana antsika lehilahy izao. Afaka manaraka ihany koa mibesiny maro fa misy soa azo foana izany. Anio tsika dia ahitany hoe mila vahanaingana ny olana rehetra fa manjary tena mitarika olana mpiasaribahana ny ariana. Mbola ny rala Rasolonjatovo Célestin ihany no hitondra ny fampianarana amintsika anio. Tsara indrindra ny iarahantsika metraka eo am-pelantanan'ny tompo. Izao fiarahantsika izao hivavaka isika. Andriamanitra rainay, tsy hainay tsy hidera sy hankasitraka anao amin'ny maha Andriamanitra anao. Isaoranay anao ny fiheveranao anay isan'andro momba anay zanakao eo amin'ny fiainanay rehetra. Satria mbola omenao ny teninao izay izao ho fanazavana ny lalanay. Korina indrindra ny angataka ny fitarian'ny fananao masina, anoro anay ny sitraponao ho ataonay. Miasao am-ponay ray ao, anaovanay ny sitrakao, izay baikinao mahazavany ho ataonay izany. Amin'ny anaran'ilay Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Suavana Ramara Nami Palika Yandruna Yeti Iyanao Numasuanju Miaviani Rania Iniririni Namandarweti Lukitana Tantana Nikalila Kaniva Tata Sami Pululu Champuna Yawe Isahai Andi Atukiana. Fitavanayana Kami tantana Midiana Yeti Rantimbinya Junyarina Bola Tukana Liberanai Ampuanai Mifasuavana Nami Balika Nandruna Yeti Iyanao Numasuanju Miaviani Rania Ninirini Namandarwe
miarabantsika rehetra ary mirary ny fiadanany tompo ho anao sy ny ankohonanao. Manohy indray ny tantara ao amin'ny bokyny Genesisy isika ary eo amin'ny toko 2:30 isika no hiaraka amin'ity anio ity. Ny olana tsy vahana tonga sakana ho an'ny fandrosoana. Izay no lohahevitra hiarahantsika anio. Ny olana tsy vahana tonga sakana ho an'ny fandrosoana. Ho jerentsika ao amin'ny bokyny Genesisy toko 2:30 izany. Voalohany ho jerentsika dia ny hoe izay mandeha tsy misy tsiny no voavonjy. Hitantsika ao amin'ny Genesisy toko 2:30 ny andeniny voalohany. Mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fomaraina koa Labana dia nanoroka ny zanany lahy sy ny zanany vavy ka nitsodrano azy, dia lasa nandeha Labana nody any amin'ny fonenany. Nanao velomareo zanaka manjafy ny Labana. Zava-dehibe izany ho an'ny ankohonana. Ny ray aman-dreny mitsodrano ny zanany. Hitantsika teo amin'ny tantara tany aloha fa nisy olana teo amin'izy mianaka, Labana sy Jakoba. Fa tonga tamin'ny tsodrano ny fifandaozana rehefa nifampiresaka tsara. Tsy ilaozana olana na tsy fitovi-kevitra eo amin'ny fifandraisana na eo amin'ny fiarahana, eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika ihany koa. Anjaranao ray aman-dreny no mitady vahaolana voalohany hampanjaka ny fihavanana. Tsaroa fa izay matanjaka hatrany no natao hitondra ny malemby, no izany ny ray aman-dreny natao hitondra ny zanaka. Vao ny olana misy eo aminao sy ny zanaka na eo aminao sy ny hafa dia mifampitsodrano aorian'izay, mifampirarisoa ary mandeha amin'ny toerana isy azy avy raha ilaina ny tsy maintsy manao izany. Mitondra fanafahana sy fiadanana, fanasitranana ny olana izay novahana tamin'ny fotoana. Mahatonga ny fihavanana ito izany fa tsy ho tapaka. Jangan
hitantsika teo fa izay mandeha tsy misy tsiny no voavonjy ary ny faharoa zay rentsika ny fomba an'Andriamanitra no manafaka amin'ny tahotra. Hitantsika amin'ny andininy faharoa hatramin'ny fahavalo. Tsara mampatsiahy fa nanana olana Jakoba sy Esau. Olana tany amin'ny 20 taona lasa. Nisy loky ny tsodrano natao ho an'i Esau Jakoba. Vokany ny kasa amonan'i Jakoba Esau. Nampandosirina tany Arana i Jakoba tany amin'ny Labana ary verina ny an-tanindrazana izy arak'izay hitantsika eto. Izay nanaovan'ny Labana veloma azy. Matahotra ny Esau rahalany anefa izy izao hiverina ody izao. Izao nyvaky ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Ary Jakoba nizotra tamin'ny lalan'ny kaleny dia nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy. Ary hoy Jakoba raha nahita ireo tombon'Andriamanitra ty, ary ny anaran'izany tany izany nataony hoe Mahanaima. Mafy ny zavatra nieretan'i Jakoba tao amin'ny Labana nandritry ny 20 taona, fa nentin'Andriamanitra nanefy azy izany. Fa mbola mafy aminy kokoa ny tahotra eona amin'ny Esau rahalany. Nasehon'Andriamanitra nefa fa tian'i Jakoba izy. Nahoana? Voanomboka ny diany andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra Jakoba, dia ireo anjelin'Andriamanitra no nitsena azy. Tany amin'ny Genesis 7:20 dia niseho tamin'i Jakoba ireo anjelin'Andriamanitra ireo, ary tamin'izay Andriamanitra dia niteny taminy nanao hoe indro izao momba anao ka hiaranao amin'izay lalan-kaleanao rehetra, ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity, fa tsy andao anao mandra-panaoko izay voalazako. Inona le nokasain'Andriamanitra ho atao aminy ka tsy andozany azy? Ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany, dia hiely any andrefa nasiana ny sinanana ny aravaratra sy any antsimo ianao, ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesis 7:20 ny andininy 4:10 sy ny 5:15 zany. Ireo anjely niseho taminy dia midika ho fampahirezana sy fanomezana toky azy, fa momba azy Andriamanitra, ary tsy hamela azy ho irery. Mitana ny teny fikasany Andriamanitra. Fampahirezana ho asy ho anao eo ampanomboana ny zavatra iray. Na tetika asy io, na fanambadiana io ianao vao hanambady, na asa ho atao io, na fianarana oratovina io, sy ny sisa. Eo ampanomboana ny zavatra iray dia ataovy azo antoka fa ombanao Andriamanitra amin'io zavatra ho ataonao io. Ahoana no hafantarana an'izany? Ho antsika ankehitriny efa nomena ho eo an-tananao ny soratra masina. Ao no hanoranao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mitarika sy manoro anao izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny teniny izany. Ankoatr'izay, misy rahalahy maro mino manodidina anao, afaka ifampitarika anao amin'ny marina ao amin'ny soratra masina. Ireo ny fahasoavan'Andriamanitra ampiasainy amantaranao ny sitrapony. Tsy afaka ao ambava fitiavana, ny tanorako miandrandra fitiavana, namana tsy mifanary, zanaka tsy foindreny, ireny de no ny fitiavana. Nefa ve mba fantatrao lay fitiavana, indrindramy ny fitiavana, nanolorany ny ainy, anavotany anao, anananao fiainam-pitiavana. Fantatrao ny tiany ambara hoe fitiavana, fa Jesosy zay ty mizara lay fitiavana. Ny ainy
anao anananao fiainao mpitiavana hoanao fa fitakiny fitiavana fitiavana tsy omena tsiny anao zay taminy toeranao tsy teie rika fitiavana nefa memba fantatrao le fitiavana zay ambony indrindrany ny fitiavana nulurani aini annavutani anao amananao fiainao mpitiavana fantatrao ny tiny ambara hoe fitiavana fa Jesosy zay ty mizara le fitiavana nanulurani aini annavutani anao anananao fiainao mpitiavana izay mandeha tsy misy tsiny no voavonjy ary ny fomban'Andriamanitra ny manafaka amin'ny tahotra. Ny fahatelo, ny tahotra mampahory tsy mampisy fiadanana. Ny 14 hatramin'ny 15. Nandefa iraka Jakoba ielo azy ho any amin'ny Esau ralany ho any Seira tanin'ny Edoma. Zao ny vaky ny teny amin'ny 15 hatramin'ny 17. Ary nanome teny azy izy ka nanao hoe, izao no lazainareo amin'ny Esau tompoko. Izao ny tenin'ny Jakoba mpanomponao. Efa nivahiny tany amin'ny Labano ka nitoetra tany mandraka ankehitriny. Ary manana omby sy boriky sy ondry amanosy ary andevolao. Dia efa mba naneraka hanambara aminao tompokilahy ihany aho mba ahitako fity eo imasonao. Dia niverina tany amin'ny Jakoba ny iraka ka nanao hoe, tafahoana tamin'ny Esau rahalanao izay, ary izy koa dia avy hitsenanao mitondra olona 700 lahy. Nandefa iraka ho any amin'ny Esau Jakoba ny tanjony hitady fihavanana amin'ny rahalany izy. Nambara niraka tamin'izany ny fanetretenany. Nilaza izy fa mpanompony Esau. Nasainy nambara niraka fa manana rena be izy. Entana ilazana fa tsy ady lova amin'ny Esau izy na hitaky ny zony. Famitranana fihavanana ny tanjony. Mba hahita fiteo masony Esau, mitady famindrampo, mitady fiantrana noho ny eloka, mitady famindrampo noho ny tsy famendrehana sy noho ny atsoana izay natao. Tsy nisy valiteny mazava nambarany Esau ny iraka. Setriny, avy hitsena azy Esau miaraka amin'ny olona 700 lahy. Fiomanana yatsa fiarovatena no tondrany Esau reto olona 700 lahy reto. Fa vokatr' izany vaovao avy tamin'ny iraka izany dia natahotra indrindra Jakoba. Nisy tahotra tao aminy. 20 taona teo aoriana mbola mitoetra ny tahotra rehefa tsy misy fihavanana. Avy hatrany dia nanao kajy izy eo amin'ny 15 hatramin'ny 17. Ny fahaizany no ampiasainy, ny tetikadiny no nataony. Toanao sy toa ihany. Rehefa tery siporotra dia ny hevitry ny tena aloha no mahamaiky. Zao ny vaky ny teny amin'ny 15 sy ny 17. Dia natahotra indrindra Jakoba ka porotra dia porotra. Dia nozarainy roa tokony olona izay nombazy mba amin'ny ondry amanosy sy ny omby ary ny rameva. Fa hoy izy, raha tafahoana amin'ny antokony anankiray Esau
ka amely azy dia andositra kosa ny antokony anankiray. Raha toka tafeany asao ny antoko voalohany dia mba afaka mandositra ny antoko faharoa. Ry havana, ny tahotra manala ny fiadanana ao anaty, ny tahotra tonga manarina ilay teny fampanantenan'Andriamanitra ombanao aho. Fa zao koa ny tsara ho tadiditsika, na inona hevitra sy vahaolana tady avitsika tsy ho tafavoaka izany, raha tsy Andriamanitra no momba antsika. Matetika rehefa misy olana ao amintsika, olana eo amin'ny vady, eo amin'ny zanaka, eo amin'ny rahalahy, avy hatrany dia te hamitrana fihavanana aingana isika, tsy te resaka ilay olana. Tsy mety izany. Jereo fa tsy maintsy novahana ny olana teo amin'ny Labana sy Jakoba vao nisy fihavanana sy fiadanana, izay vao nisy tsodrany mazava. Ny olana aza saronana, ny olana aza andosirana fa hanaraka anao eo foana io, vokany tsisy fiadanana, tsisy fihavanana. Rehefa tsy noresana sy ny famelana ary novahana ny olana dia tonga vesatra. 20 taona teo aoriana mbola manahirana. Sendra nanana olana aman-taona ny tsy novahana ve ianao? Inona ny vokatra eo hatramin'ny anio ho an'ny fiainanao sy ny ankohonanao? Ny olana tsy maintsy vahana. Resao mazava ny fahadosoana raha nanao izany ianao, ekeo hifamelao. Ny famelan-keloka ny mampiverina indray ny fihavanana sy ny fiadanana ary manala ny vesatra maro samihafa izay nisy vokatry ny olana tsy novahana. Satria mampahory sy tsy mitondra fiadanana ny tahotra. Fa efatra, ny tahotra sy ny aya avadio ho vavaka. Hitantsika amin'ny andininy fahasivy hatramin'ny 17. Ny tahotra sy ny aya avadio ho vavaka. Amin'ny andininy fahasivy, aroa izy
raha tafahoana amin'ny antokony anankiray sao ka mamely azy dia andositra kosa ny antokony anankiray kady zany ary efa hitany Jakoba fa tsy ho tafavoakarery izy dia nanantona an'Andriamanitra izy hivavaka aminy. Ny vavaka dia fanehoana fiankinana amin'Andriamanitra. Inona nambarany tamin'Andriamanitra raha nivavaka izy? Voalohany, nilaza ny sitrapon'Andriamanitra izy, 1:10. Ary Jakoba, Andriamanitra Abrahama raiko, sady Andriamanitra Isaka raiko. Dia Jehova izay efa nanao tamiko hoe modia any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia hanao soa aminao aho. Faharoa, fanetretena teo anatrehan'Andriamanitra, manaiky ny tsy famendrehana, tsy mendrika manoloana ny toetra sy noho ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy. 9:10. Tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin'ny famindrampo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao, fa tsy nitondrana inona na inona fa tsy nitehiko ihany aho fonita ity Jordana ity, nefa ankehitriny efa tonga toboroa aho. Fahatelo nambarana tao anatin'ny vavaka, manaiky ny fahatsaran'Andriamanitra izy, mamindra fo, be fahasoavana, marina ary mahatoky. Tatsika amin'ny 1:11. Fahaefatra, nanambara ny fangatahany tamin'Andriamanitra izy. Vonjeo aho fa matahotra no lazainy mazava ny olony. 12:12. Vonjeo amin'ny tanan'ny ralako aho dia amin'ny tanan'ny Esau fa matahotra azy aho. Fandrao avy mamely ahy mba amin'ny vadiko amanjanako izy. Nampahatsiany teny fampanantenan'Andriamanitra ny nataony tamin'ny farany. Nampitoetra ny fangatahany tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nampitoetra ny fangatahany tamin'ny teny fikasana. Anao ilay sitrapon'Andriamanitra noho ny katsahany, fa tsy mitady fiainana hafa akoatra izany. 13:13. Fa ianao fa nanao hoe anisoanao tokoa aho ka ataoko maro ny taranako tahaka ny fasika any an-dranomasina izay tsy azo isaina noho ny amarony. Mampianatra antsika hivavaka izany. Avadio ho vavaka ny tahotra sy ny aya. Inona no ampianarin'ny vavaka izay nataon'ny Jakoba eto? Voalohany, izao sy anao anatona an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Isika dia tsy mendrika ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra. Faharoa, iaiky ny fahatsaran'Andriamanitra, mamindra fo. Fahatelo, anambara mazava ny olana amin'Andriamanitra, ilaza izany mahitsy. Fahaefatra, anankihiditra ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny vahaolana omeny. Inona ilay sitrapon'Andriamanitra tiano atao ao anatin'ny olana lalovanao io, dia izay katsahana fa tsy mitady fiainana arak'izay tianao ho atao. Andriamanitra azonao antonona amin'ny olanao. Aza manery an'Andriamanitra amin'ny tianao atao, fa ny teny hitondrana anao. Mahatoky azy amin'ny teniny, fa izany no ankasitrahana. Raha tonga ny ayasy ny tahotra, avadio ho fotoana hiantorahana amin'Andriamanitra izany hivavahana aminy. Araka ny ambarany Petera ao amin'ny epistiliny voalohany 5:7 manao hoe, ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Ary efa avy nametraka izany tamin'Andriamanitra izy, dia nanapa-kevitra hanome fanomezana ho an'ny Esau. Izanavelana weruka tuwa Samachani uluna Saya waminau Samachani uluna Izanzelu inawinsuniratiza Samachani uluna Izanavutana Tanati uta izani siaitalu Izali
ny olona izay navelana oeloka tomboa sambatra ny olona zay ao aminao sambatra ny olona izay tseloinao isony ratrizay sambatra ny olona izay navotana sambatra ao de izao eto antany izao rehefa miaraka aminao sambatra koa rehefa hiarety tiagana nodori raisony fankasitrana toroto fanelitiaoanao fa te ileranao ireto moroto tsara indrindrana sambatra ny olona izay navelana oeloka tomboa sambatra ny olona zay ao aminao sambatra ny olona izay tseloinao isony ratrizay sambatra ny olona izay navotana fahadimy rehefa ao anatin'ny olana manaova ny dingana voalohany ho famotranana fihavanana nanome fanomezana ho an'ny Esau Jakoba hitantsika amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo izao ny vaky ny teny dia nitoetra teo izy tamin'iny alina iny ary nahaka tamin'izay teo an-tanana izy mba hampanateriny ho an'ny Esau rahalahiny dia osy vavy 900 sy osy lahy 20 ondry vavy 900 sy ondry lahy 20 ary raha meva 30 ampianahany vatotromby vavy 7 sy vatotromby lahy 10 boriky vavy 20 ary zana boriky 10 dia natolony teo an-tanan'ny mpanompony reny mitokatokana isan-toko ary izy tamin'ny mpanompony mandehana eo alohako ary asio elanelana eo amin'ny isan-toko dia nanome teniny voalohany izy ka nanao hoe raha mifanena aminao hoe saoralahy ka manontany anao hoe anizy ianao ary ankaiza moa ary anizy ireo alohanao dia lazanao hoe any Jakoba mpanomponao ireo dia zavatra nampananterina ho an'ny tompoky lahy Esau ary indro koa izy aorinay ao ary nanome teniny faharoa sy ny fahatelo koa izy ary zay rehetra nandeha nanaraka n'isan-toko ka nanao hoe arak'izay teny zany no lazainareo amin'ny Esau raha hitanareo izy ary lazao hoe koa indro Jakoba mpanomponao aorinay ao fa hoy izy ampionina ny atezerany aho amin'ireo zavatra nampialo avoko aho ireo ary rehefa afaka izany dia vao ahita ny tavany aho angamba ahazo ty aminy aho nanome fanomezana ho an'ny Esau Jakoba anao fanatitra ampionina ny fahatezerana mety misy tokoa toe zavatra manahirana mety zo fita io no hifanatona sefona amin'ny olona nanaovana fahatosoana fa mampirisika antsika ny soratra masina tsy andry amam-bolana na aman-taona vao anao zany efa noresantsika teo ambony fa ny olana sarotsaronana na andosirana dia tsy maintsy iseho amin'ny fotoanany ary io vao sahirana isika mamahazy fa anao ny mpivady ohatra ny mandositra olana misy olana izay inina tsy resahana mihitsy fa rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy resahana an'io dia ho mafy ny fipoakany mety nisy olana teo amin'ny mpivady na teo amin'ny mpiray-tampo na teo amin'ny mpinamana aza vela anjaka andrava ny fihavanana ny olana fahareseo mianara many olana manaova ny dingana voalohany amahany zany ony Romanina 12:12 raha azo atao dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra rehefa mitady fihavanana sy ama ny olan'ny ota dia misy zavatra be dehibe takina
fanetretena, fitiavana, misy zavatra afoy tahaka izay nataony Kristy. Ny olana nantosirana na tsy novahana dia hitoetra olana hatrany zany. Farany, fantatrao hoe fa nisy olana tsy maintsy novahana teo amin'ny fihavananao sy Andriamanitra noho ny fahotana nataonao taminy. Nahatonga ho lavitra an'Andriamanitra sy ho fahavalony zany. Andriamanitra nanao ny dingana voalohany tamin'izany, satria tsy hainao ary tsy haiko ny niavana tamin'Andriamanitra. Aoka tsorovanao fa tsy volafotsy na volamena no nanavotana anao tamin'izany. Petera 1:2-20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotanareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rason'ny Kristy toy ny rano ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipenta. Ny ain'ny Kristy mihitsy no natao fanatitra fampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny ota izay nataonao taminy. Hitantsika izany eo amin'ny Romanina 7, ovakiko aminao ny 7:20-5. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa marinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano ho fanavotana na ho fanatitra fampionona-pahatezerana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'nandeferany. Raha tsy ekenao ny fampihavanana nataon'Andriamanitra taminao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia hitoetra ho fitsarana anao zany amin'ny farany. Ny tsy fihavananao amin'Andriamanitra dia zava-doza indrindra. Fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra ny vokatr'izany. Raha afesintsika ny loha-hevitra nombonantsika tamin'ity anentinana hoe ny vahaolana tsy vahana dia ho tonga sakana amin'ny fandrosoana. Izao no amin'ntianantsika azy. Tsy maintsy misy olana eo amin'ny fiainantsika ary tsy maintsy vahandra ny olana ireny ahafahantsika mandroso ho amin'ny fiainana ho avy. Hatreo ny olana hiarao mamaha amin'izay manana olana aminao. Lalan'ny fiainana ny zanaka tsy maintsy andao ny ray aman-dreny. Noho izany ho anao ray aman-dreny, tsy ho forany ny zanakao andeha amin'ny fiadanana amin'ny fotoana tsy maintsy andaozany ianao na nisy olana maro samihafa aza tao. Raha zanak'Andriamanitra ianao, tsy natao hitondra ny fiainanao samy irery-intsony, fa ataovy azo antoka, fa miaraka sy mombanao Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Tsarao fa mangeja ny tahotra, tsy mitondra fiadanana ny aya, fa ava-dio ho vavaka ireny ametrahana ny toky amin'Andriamanitra. Aoka ianao no hanao ny dingana voalohany hatrany amin'ny fitadiavana fihavanana. Tsy ny famitranana ny fihavanana amin'ny olona ihany no zava-dehibe, fa fototry ny fandrosoanao ny fihavananao amin'Andriamanitra. Ekeo ny fampihavanana ataon'i Kristy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana ho fampihavananao amin'Andriamanitra. Fa izany no fiaingana voalohany indrindra hitondranao amin'ny fandrosoana rehetra amin'ny ho avy. Isaorantsika Andriamanitra ho azy ny dera, ho azy ny voninahitra. Amen. Fiti agape, fiti agape, fiti agape, Fatima nana isa le fiti agape.
tsara indrindra Jeso fitiaka be fitiaka be fitiaka be anjaranao ary mandinika hoe inona ny olana mbola tsy nivahanao fa navilanao mipetrapetraka fotsiny teny. Tsika izay mahalala ny tokony anao dingana voalohany mba hamahana an'izany. Raha manana ambara ianao na fanontaniana amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rasolinjatovy Celestin dia afaka miantso azy amin'ny 034 17 480 16. Raha mbola te hihaino mifandarana ianao dia afaka miditra amin'ny YouTube ny Radio Vaovao Mahasoa na ny Facebook ny Serasera Vaovao Mahafaly. Afaka mifandray aminay koa ianao amin'ny mail fbb.svm@gmail.com. Raha fampianarana soratra masina no tadiavinao dia afaka manatona ny edisiona Vaovao Mahafaly ianao eo Antsahbe ampitan'ny Kinelà na miantso ny 033 75 521 01. Ny tompo anie ombanao lalandava tokoa hiaro anao, mandra-peo indray ary. Mandra-pahatonga antsika ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana 4:7. Ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. fandaharana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny Radio Vaovao Mahasoa. Ary iarahana amin'ny rala Rasolinjatovy Celestin.